raha rapanao gazety Mikaelis Kami dia mahazo fa no hitohanana ny fiandrianam-pirenena no vesatra hiampangana azy. Sidina makany Dubai mila misokatra ny mason'ny malagasy hoy ny filohan'ny Fami. Dima fifidianana eo am-pandaminana ny mandat ho an'ireo kandida. Arrivani talata fafolo volana septambra taona 2024 manatra ny fiarabana tompolasy sy tompovavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao. Asany ampanajana ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejy ny politika makasika ny fifidianana no isataratsika ny fiarahana amin'izao hariva izao. Tsy mbola nisy hena iray aza amin'ireo maniry ilatsaka hofidiana ho ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina ka efa nanatitra taratasy firotsahako hofidiana ho an'ny teny amin'ny OVEC an'Antananarivo renivohitra hatramin'ny androany. Raha ny fampitambavao azo teny an-toerana hatramin'ny hariva teo. Manodidina ny roapolo kosa ireo naka ny certificat d'inscription sy naka fanazavana mahakasika izany. Marina fa misokatra isan'andro ny OVEC miandry izay anatitra ireo antota taratasy ireo. Ando miaratina eo amin'ny sary sindatsariny Mathieu Prince. Nisokatra ny 5 septambra lasta teo ny rafitra panamarina sy prakitra ny filatsahako hovidinana ny OVEC manerana nosy. 10 andro aty aorina tsy mbola nisy na kandida iray aza nanatitra taratasy firotsahako hovidina ho an'ny distrikta n'Antananarivo. Ireo paka ny certificat d'inscription sy maka fanazavana no efa nisy raha ny vaovao. Raha nambaran'ireo mpiandraikitra eny amin'ny OVEC manahirana ny kandida ny resaka etra sy ny bulletin numéro 3. Raha jerena angamba mety misy hoe roapolo mahery eo angamba nantany an'izay dia maka certificat d'inscription moa no tena maro. Ny zavatsara lazain'le olona izay tonga eto moa zany dia momba ny etsa sy ny bulletin numéro 3 foana aloha hatseto hoe somary sarotsarotra maka an'le karakaran'le dossier ndray. Mbola manana 5 andro ireo kandida amin'izay fanaterana ny taratasy firotsahako hovidina eny amin'ny OVEC. Manana 27 ireo kandida amenona ny taratasy raha sendra misy banga. Misy 17 ireo antota taratasy ilaina ho an'ireo ilatsaka ho ben'ny tanàna na ho an'ireo izay ilatsaka ho mpanolo-tsaina. Mariana nefa fa tsy misy intsony ny 27 ao an'ireo izay miantro farany izany hoe ny 9 septambra vao manatitra ireo antota taratasiny. Raha ao alohan'ny 17 septambra zao zany dia mbola manana an'le 27 izy 27 mba amenona an'le dossier tsy ampy. Ohatra hoe mety tsy ampy tapoka ny casier judiciaire mety hoe anankitelo ny tonga nefa ny efatra ny exemplaire ilaina. Dia manentana zany zay tongava aloha fenoa ny dossier. Anjara asan'ny OVEC ny mandray ny antota taratasin'ireo maniry ho kandida manamarina sy miantoka ny tsy fisian'ny osika sy ny tsy fanaran-dalàna. Manapa-kevitra ny amin'ny fanekenana tsy ny filatsahako hovidina ary ireo fepetra no faritany lalàna. Mizara vaovao amin'ireo mpirotsaka hovidina ary manao tatitra ny anivon'ny seni. Misy sampandrara maro mandrafitra ny OVEC ka hita ho avokoa ireo solotena avy amin'ny fitsarana, ny foketra, ny mpikirakira ny informatika eny amin'ny distrikta ary ny ratsamangaiky an'ny seni. Tsy aivina, manomboka amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 10 ora hariva, tsy miato ny atoandro, tsy miato any koa ny sabotsy sy alahady. Ny fandraisan'ny OVEC ireo antota taratasy firotsahako hovidina. Toy izay ihany koa ireo sampandraram-panjakana manamarotsiny eny amin'ny komina sy ny distrikta. Vavoan'ny fiainana antoko no tafiditra indrindra ao anatin'izay tontolon'ny fifidianana izay hatrany dia milamina ny fametrahana ireo kandida isaky ny komina rehetra manerana any Madagasikara amin'izao fotoana izao ho an'ny antoko atiky Madagasikara. Ivoaka tsy hoe ilany taratasy manome fahefana feno avy amin'ny antoko ho an'ireo kandida amin'ity herinandro ity. Raha ny fanazavana nataon'ny sekretera jeneraly ny antoko Rina Randriamasinoro androany. Nambarana indrindra izany fa ny tombontsombahoaka no lara-pahamehana amin'ity fiatrehana ny fifidianana ity. Fanadiadina eo amin'ny sary sinjatsariny Tahiriny. Tanjona ho an'ny antoko Madagasikara ny andrakotra kandida amin'ireo komina rehetra manerana any Madagasikara amin'ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna tanteraina ny 2 Desambra ho avy izao. Ao anatin'ny fanomanana ny famoahana ny mandat ho an'ireo kandida atolotry ny antoko hitondra ny faneva ny biro-politika foibe. Fandaminana napetraka ny fijerena manokana na arotsaka amin'ny anaran'ny antoko tima manokana ilay kandida na amin'ny anaran'ny vondrona firaisan-kina raha ny fanazavana. Eo pandaminana tanteraka amin'izay fikarakarana ny mandat zay isika hoe ho amin'ny firaisan-kina sa ho an'ny
antoko tima manokana. Io zany dia arakaraka ny filan'le commune, arakaraka ny filan'le district hoe ho amin'ny alalan'ny firaisan-kina sa amin'ny alalan'ny antoko tima no iritsahan'ny candidat. Tsara ihany mampatsiahy fa ny firaisan-kina dia natsangana amina resaka tolona ary fifidianana ho avy io nefany dia tsy maintsy jerena hoe rehefa tonga eo amin'ny toerana dia manahoana ny fomba ahafahana manatanteraka ny fampandrosoana. Zany hoe ny mpikamana rehetra ao anatin'ny firaisan-kina ve manana fomba fijery mitovy amin'ny fampandrosoana sa ny iraisanao dia fanoherana ny fitondrana. Dia izay zany mila lanjalanjaina tsara dia arakarak'izay ny ahafahana manome mandat amin'ny commune ray hoe ho ataontsika firaisan-kina ity commune ity na ho ataontsika time ity, satria ny antenain'ny vahoaka zao amin'ny antoko tiako Madagasikara mahatony ny vahoaka manantena ny antoko tiako Madagasikara, mahatony olona rehetrarehetra na ny antoko sasany ary te ardia amin'ny antoko tiako Madagasikara dia noho izay fanantenana izay hoe hitondra fampandrosoana sy fanovana ny firenena, ny fiainana andavanandro zay. Dia zay tsy maintsy misy fahendrena jerena ao anatin'izay hoe ahoana ny fomba ahafahana manatanteraka an'izay hitahitan'ny vahoaka izay dia hirotsaka amin'ny anaran'ny time tsika sa hirotsaka amin'ny anaran'ny firaisan-kina. Antoko manana rafitra hatrany fotony ny time, manana fitsipoka mifehy azy ary manana ny tanjona mipetraka araka ny drafitra fampandrosoana ho an'ny firenena. Tsy maintsy ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy no lara-pahamehana amin'ny fanapahan-kevitry ny antoko. Tiako ihany fotsiny mampatsiahy zany sy manamafy eto hoe ny antoko tiako Madagasikara dia antoko structuré ary antoko discipliné, ary zay ny antoko ny fampandrosoana tamin'ny fotoana nitondran'ny antoko tiako Madagasikara ny firenena, satria nametraka n'izay discipline zay mba mifanaja sy mifanaja zany sy ny manatanteraka zay teny nomena sy tokony nomena zay ny tsirairay avy samy mandray ny didy sy andraikitra sahaza azy. Dia izay ihany koa zany mbola tsy maintsy hojerena hoe ho an'Antananarivo renivohitra manokana zany zao dia andeha amin'ny alalan'ny antoko time ve dia ho tohanan'ny firaisan-kina sa andeha amin'ny alalan'ny firaisan-kina, fa tsy maintsy jerena koa nefa no hoe rehefa tonga eo amin'ny fitantanana amin'ny antony isian'ny firaisan-kina mba azahoana ny fitantanana, azahoana ny fitondrana. Kanefa rehefa tena tonga eo amin'ny fitondrana manamora sa manasarotra ny fampandrosoana ihany koa zay hoe mandeha amin'ny anaran'ny firaisan-kina sa mandeha amin'ny anaran'ny antoko tiako Madagasikara zay. Ny rehetra ve tena vonona anaraka ny discipline ahafahana mitondra ny fampandrosoana sa any anaty tolona ihany ny tsara iarahany rehetra dia mifanohana amin'ny fanatanterahana fifidianana fa mandeha amin'ny anaran'ny antoko tsirairay avy rehefa avy eo. Zay zany mbola ao anatin'ny fampandiniana sy fifampiresahana hoe ahoana ny tsaratsara kokoa, satria tsika tsy mety amintsika ny hoe mahazo fahefana nefa tsy mahavita fampandrosoana ho an'ny vahoaka. Raha ny fantatra dia anarana telo atolotry ny fototra no isafidianany pro-politika Fohibe ny candidat arotsaka amin'ny fifidianana io. Tsy maintsy afanganana nefa ny fitsirihana satria miazakazaka ny fotoana ho an'ny fikarakarana ireo antota taratasy ho an'ireo candidat raha ny fanazavana hatrany. Zay ihany koa no irosoantsika tanteraka ao anatin'ny vaovaony politika tsy ny teny nomeny fa ny asa ataony sy ny fiantraikany amin'ny fiainam-bahoaka no hitsarana ny asan'ny mpitondra. Hoy ny solombavam-bahoaka Rina Randriamasinoro androany. Hatreto dia mbola serasera hatrany no ilalaovan'ny mpitondra ny saim-bahoaka ary ohatra kaiky ny fitsidiana sy ny fisehosehoana natao tany Chine. Sary sy ny ratsariny atahiriny hatrany. Talohan'ny taona 2024 tsy azo hoanina ny lalana nandritra ny Covid-19 nanentana ny vahoaka malagasy tsy amboly vary fa Artemisia. Ny taona 2024 tsy andro vary roa taona vao hiakatra ny malagasy fa omena sehatra ny fanafaram-bary ka natsangana ny orinasa manokana mpanafatra vary. Niova indray izany ankehitriny ka nambara fa tanjona apetraka ny amerenana any Madagasikara, ny sompotry ny ranomasimbe Indiana sy Afrika. Andray anjara amin'izany ny fanapareana sy ny fampitomboana ny fambolena vary zay safiotra manerana ny nosy. Hoy ny mpitondra ankehitriny nandritra ny fandraisana tamin'ny FOCAC 2024 sy ny fitsidiana natao tany Chine. Tsy vao androany no nandrenesana fihetsiketsehana sy kabary politika toy izany. Hoy ny mpanao politika. Manao effet d'annonce fotsiny dia mitondra ny firenena amin'ny alalana communication fotsiny. Ny zavatra nitsidihana ny tany ivelany tany dia mijery an'izay fomba fambolena vary sy an'izay dia manao communication zay fotsiny dia rehefa avy nitsidika tany dia miteny indray hoe zany ny vinantsika eto Madagasikara. Fa aiza ho aiza izay fanatanterahana an'izay viany izay amin'ny teti-bola-panjakana ao anatin'ny loi de finance.
aiza ho aizy zay politika mpanjakana zay a na programme général de l'état eto na lazaina IEM io na ina tsy haiko intsony ny anarany am'izao mazava ve zany rekehitriny ary tena misy fiatraikany amin'ny fiainan'ny voaka malagasy ve tena mitodika any amin'ny famokarana ve tsika zao ny firenetsika fa raha mitodika any amin'ny famokarantsika dia mena ho azy a ny io resaka balance commerciale io mena ho azy miakatra ho azy zany ny sandam-bolantsika malagasy fa matoa mbola mitotongana ny sandam-bolantsika malagasy tsisy ady hevitra zany betsaka ny politika amin'ny fanafarana no ny famokarana dikan'izay a mbola mipetraka foana zao fasahirana ny voaka malagasy zao ka ny ahafahana amin'ny tsara ny zavatra ataon'ny mpitondra tsy amin'ny alalan'ny teny nomeny fa amin'ny alalan'ny asa ataony sy ny fiatraikany amin'ny fiainan'ny voaka malagasy fa reo miteny foana isan'andro reo dia mipotra ampanantenaina anao an'izao an'izao fa misy fiatraikany amin'ny fiainantsika ve zay raha ny fifanarahana iraisampirenena sy ny fanampiana arabola azon'ny fitondranay izao dia tokony efa tsoy izao intsony ny toerany Madagasikara raha ny fampanantenana atao hatramin'ny taona 2024 fotsiny tsy toy izao ny fiainam-bahoaka raha tsy resaka fotsiny afa-tsy ny délestage mangany fotsiny nanjavona atreo ilay orinasa nolazaina fa anamboatra fiara marika Gaskar ho iatrany efa niho-kevitra ny efa natao teo aloha lazao satria efa be dia be ny fifanarahana teo aloha ina aby ny fifanarahana teo aloha dia nitondra inona ho antsika zany zay dia ambarao le tombotsoa hoe ina le tombotsoa ambarao le izy ohatra tsika zao ny nanana fifanarahana maro natao tamin'izay firenena ity tsika tany Antsirabe niaraka tamin'ny Marokana ina ny tombotsoa atsika izy teny ny atahorana fotsiny ny sanatriavina aladiny lela re tompo sao de fivarotana tanindrazana le mampiahiahy an'le olona tsy le fifanarahana fampandrosoana ny olana fa sao de fivarotana an'le tanindrazantsika fa miahiahy fa marary loatra le firenena ka lasa manana ahiahy le olona hoe inona ty fifanarahana ty inona le tombotsoa ao anatiny ary iza ny handray an'izay tombotsoa zay atao mazava le izy hoe tsika hifanaraka amin'ny reto dia reto ny tombotsoa dia iza ny mandray an'le tombotsoa dia tsisy manakina na malailay finosana amin'izany fifanarahana zany fa le mampalahelo tsy fantatra le izy tsy fantatra mody manao lalana atsy volamena firy-taona ny lasa dia tombotsoan'iza zany le izy rehefa avy eo raha tsy ahivina efatra etsy taona ny varina farana isan-taona talohan'ny taona 2024 nampiakariny fanjakana hoen'ny etsy taona ny zandry ny taona 2024 io ary lasa politika sosialy ny kaly sy ny vatsitsinjo ary natao politika ampidinana ny vidim-baritsy ny vokarin'ny tantsaha teto antoerany izany 770 miliara ariary ny vola vahiny avoakatsika nafarambary raha ny tarehy marika azo afaka mampiditra 530 miliara dolara ao anatin'ny 5 taona nefa ny volovary raha ny angom-baovao natao raha akarina efatra faingo 5 taona isaky ny hektara fotsiny ny tapamokarana fa tsy mijanona amin'ny ketsaparitaka tsy misy teknika izay ny manome afa-tsy 2 taona isaky ny hektara mira ampitomboana 500 isanjato ny velarantany ambole-mbary eto Madagasikara fa tsy mijanona ho 5 isanjato fotsiny saingy tsy natao lara-pahamehana no ny fanafarana ny famokarana anatiny ka tsy ny mahagaga raha izao ny zava-misy tako vokatra miantraika mivantana amin'ny fiainan'ny vahoaka ny asa tao fa tsy sehoseho izay lazaina kanefa afa ny lazaina kanefa afa ny zava-misy rehefa tonga eto Madagasikara ho iatrany efa niho-kevitra mbola eo amin'izay vaovao ny fitantanana raharam-pirenena izay iatrany dia asidina inefatra isan-kerinandro ary pandemisa 700 miampy entina 20 taona no zakany sidina mampitoy an'ny Antananarivo sy Dubai. Olana ho an'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy ny mitaza-potsiny ny loza mitatao ho an'ny taranaka faramandimby manoloana izany hoy ny Front National ny antoko vahoaka amiray na ny Avami Androandry. Mifono zavatra be dia be izao sidina izao raha ny fanazavany Kamila misokatra ny sainy rehetra fa tsy ho variana amin'ny filazana ataony mpitondra fotsiny fanadiadiana. Tsy afaka mamakafaka ny zava-misy marina intsondry ny olom-pirenena fa manara-dreny rano sy mionono raha mpitondra tena tia tanindrazana tokony menatra hitsena ny fiaramanidimbazaha tonga eto amintsika kanefa ny kompani mpitaterana malagasy ny Air Madagascar maty tanteraka. Misy dikany manokana ny fihetsiketsehana be ary tokony ampamitra-pantanina ny rehetra ny amin'izany tena ho tombotsoan'ny vahoaka malagasy manoloana ny sidina mivantana inefatra isan-kerinandro ireo hoy ny filohan'ny antoko vahoaka amiray na ny Vami. Ireo olona ireo ny miraty ny
ny ino ty anaran'ity fiantsoana azy ny arabo a tsy ho avy misy aty aminao anao tourisme tsisy zany jamais fa ny Emiraty dia anao business marina mora kokoa an'ny Emiraty mora kokoa an'ny arabo ny fisiany io au plan io ivezivezen'ny arena eto Madagasikara sy ivezivezen'ny zanak'le filoham-pirenena izay napetrany ahazo ny fahefana amin'ny fanondranana zavatra maro eto Madagasikara ina moa tsy voaondrana zao rehefa kelikely nge faty misy maondrana zay ngamana satria tsy maintsy diovina Madagasikara tsy inona fa tsisy petrahan'ny vahiny de diovina daholo tsy asina faty misy eto Madagasikara. Raha ny lahantenin'ny mpitondra nandritra ny fitsenana ilay sidina voalohany Emirates teny Ivato dia toy ny hoe ity kompani pitaterana anabakabaka ity no hamonjy any Madagasikara sy anafaka ny fahantrany malagasy. Noraisina toy ireny nandray filoham-pirenena na mpanjaka ireny ny fiaramanidina Boeing 777 sy ireo mpitantana ny Emirates. Iny eo ihany fa isan'ny tena nanaitra dia ny hoe ny zanaka lamatoan'ny filoham-pirenena no voalaza fa nanao ny fampanarahana tany Dubai ka nahafana nametraka izao fiaraha-miasa eo amin'ny Emirates izao. Mipetraka ny fanontaniana amin'izay anjara toerany zanaky ny filoha eo amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena raha toka mpanolotsaina manokana eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika sa sokajiana amin'ilay antsoina hoe consultant eo anivon'ny sehatry ny fitaterana sy ny fizahantany manoloana ireo rehetra ireo dia mila misokatra ny mason'ny malagasy ho hiatrany ny vaneho-kevitra. Fatotosan'ny farany herinandro teo kosa tamin'ny fomba ofisialy ny fametrahana ny solombavambahoaka Mamiaja Sarlo izay solombavambahoaka voafita ao amin'ny distrikany Mananjary. Mila manana mpitondra mijery ifotony ny fahoriana miantra amin'ny malagasy hoy ny filoha-hevitra fahafito eo anivon'ny anteny miram-pirenena sy teny Randrena Solinaiko nandritra ny kabary izay nataony tamin'ity lanonana ity. Andao rahantsika ny fanadihady. Ambarako amin'ny fomba ofisialy ny mahasolombavambahoaka any Mamiaja Sarlo ka hosalorana anty samboady ity mba hitondra ny feony vahoaka malagasy tompoko lahy sy tompoko vavy. Tito amin'ny commune Voilava no nanatontosana ny lanonam-panjakana ho fametrahana ny samboady mahasolombavambahoaka any Mamiaja Sarlo. Solombavambahoaka voafita ao amin'ny distrikany Mananjary. Solombavambahoaka mahitsy ny avy amin'ny firaisankina. Noho izany, azo antoka tanteraka ny fitondrana ny feon'ny vahoaka ny Mananjary. Nanamafy ity solombavambahoaka ity fa tsy kosomaso amin'ny fitondrana ny tenin'ny vahoaka ny Mananjary manoloana ireo mpanatanteraka. Izay zao tamin'ny fifidianana testin kosomaso na masapasaka fa kandidat'ny fanoerana nefa ho izy nareo hoe aha ndray momba anao dia rainay ary ny porofoinareo zany hatramin'ny farany mba tiako ihany magnano tatitra foy kely voalohany Voilava faharoa Ambohinongany Maroala fahatelo ny Senavolo fahaefatra sy Atosika zay ny efatra voalohany tamin'iny fifidianana iny zay nazahoana vato mihoatra ny 2,000 aby. Betsaka ny zavatra tsy mandeha amin'izay aloha ny eto amin'ny firenena ary izany no ilana solombavambahoaka tena afaka hitondra ny feon'ny vahoaka marina. Hoy kosa ny filoha-hevitra fahafito eo anivon'ny anteny miram-pirenena. Na eny safidy ny vahoaka eto Mananjary nametraka solombavambahoaka avy amin'ny fanoerana ho hiatrany ny fanazavana. Raha ny fantatra mantsy dia tafakatra 4,000 ariary ny kilao ny voatabia ao amin'ity commune ity ankehitriny nefa tantsany akamaroan'ny poniny. Miainga avy any Antananarivo 16 heures de temps vao tonga ao amin'ny ina no vanareo azy iny farany goudron nantany andao raha mandeha tomobile ho atsika adiny 5
niteny tamiko rozy hoe adiny enina eo, raha mandeha tongotra adiny fito, teny tamiko ry zareo hoe adiny efatra eo, raha mandeha moto adiny fito, eo amin'ny adiny telo eo. De hoy izaho hoe aleo andeha tongotra. Mba ahitako tsara ahoana ny fiainany vahoaka iainanareo aty volava tompoko latsiko. Tsy mora. Ny zavatra hitako tao anatin'izay nisy nalahelo ary zareo nanome moto, vao nandeha moto tsy ampy 2 minutes de nenjera. Tsy sarotra ny mampandroso an'i Madagasikara ary tsy sarotra ny mampivoatra ny fiainam-bahoaka, saingy tsy misy ny finiavana ary olana ny tsy fahaiza-mitantana ireo mpitondra. Momba ny lalana eto Madagasikara to plasy tompoko vavy, mbola tsisy ampoloko ty averiko ndray mbola tsisy ny fitondram-panjakana namotika lalana indrindra nandritra na fanjakana malagasy zay raha tsy fitondrana taritiny Andriamatoa Anjinirina Rajoelina to plasy tompoko vavy. Fa misy vola natokana hanamboarana ny lalana rehetra manerana ny Madagasikara na ny lalana nasionaly rehetra, antsoina hoe fera io vola io nanomboky nandraisany ingay Anjinirina Rajoelina fitondrana. Tsy hita io vola io, mipetraka ny fanontaniana hoe nataony aia vola io. Zavatra tsy fantana fa rehefa potika ny lalana miakatra ny vidin'entana. Tsy haiko hoe ohatrinona ny vidin'ny tomaty eto aminareo zao, ohatrinona ny vidin'ny tomaty eto, ohatrinona kilô raiky, 4,000 kilô raiky tomaty nefa eto Madagasikara. Tsy rariny zany toplasy tompoko vavy, mampiakatra vidin'entana izany. Isan'ireo distrika misedra olana noho ny fahasimbany lalana ny distrika ny Mananjary. Manoloana izany dia miantso ny mpitondra mba andeha fiara ijery ny fahoriana mahazo ny vahoaka malagasy ny filoha-hevitra fa 7 eo anivony antenimieram-pirenena. Mitaky fahamarinana isika fa tsy manan-kena be fahatany satria mijaly ny vahoaka hoy hatrany isitendra Andriana Solony Aiko. Tontolo ny asa fanaovan-gazety kosa mahakasika ny raharaha-pitsarana dia ivoaka ny 7 ny volana septambra ho avy izao. Ny didim-pitsarana mahakasika ny raharaha anenjehana ny mpanao gazety avy any Tomasina Mikaelis Kami Mandiazo rehefa niakatra teny anivony fitsarana adeloka tsotra ny raharaha io maraina io. Namafy ny mpisolovava azy fa fanentanana fandraisana andraikitra manoloana ireo olana samihafa voatanisa tao anatin'ny pejiny no hevitry ny hoe mifoaza ary Tomasina, ka izany no nanenjehana azy ka nolazaina fa atteinte à la sûreté de l'État na fikasana fanakorotana na fiainam-pirenena no nataony ity mpanao gazety ity. Ando miaratina eo amin'ny sary sindatsariny Mathieu Prince. Ny 10 septambra lasa teo no nentina niakatra tanty Antananarivo natao fanadiadiana ny mpanao gazety Mikaelis Kami Diamahazo. Notazonina tao amin'ny zandary nentina fampanoavana ary nahazo fafana vonjimaiky saingy teo ambanin'ny fanaramaso ny fitsarana ny tenany taorian'izay. Vesatra ny enjehana azy ny atteinte à la sûreté de l'État ho ny mpisolovava ny Mikaelis. Fa niokevitra tao amin'ny pejiny tamin'ny tambazotra sosialy no niangian'izao raharaha izao. Fanentanana fandraisana andraikitra manoloan'ireo olana no tanisainy no hevitra ilay hoe mifoaza ary Tomasina ho ihany mpisolovava azy. Iteny io no isan'ny hampangana azy ka izao natonga ny rarainy amin'ny fitsarana izao. Raha hoe mifoaza nge tsisy korotana tsisy ninina. Raha ohatra ataoko amin'ny teny frantsay fotsiny hoe Tomasina réveille toi, na hoe get up stand up ohatra Tomasina, ohatra nira Bob Marley reny dia eloka ve zay satria entina fanontaniana petraka fotsy zay ho any an-tsainy mpanara-baovao tsirairay fa raha hoe mifoaza zany feheza teny malagasy ary teny malagasy madio entina hanentanana olona citoyen modèle andray andraikitra fotsiny
anatsarana ny toepiainana sy ny rehetrarehetra ary mandeha ihany koa mpitondra fanjakana ilay hoe mivoazy tsy hoe raisina any amin'ny resaka hoe lafiny hoe ratsy ihany le izy araka ny eritreretin'ny mpanenjika fa tena zavatra tsara zany hoe mivoazy fanentanana izay ny fahitanay azy. Ny 17 septambra izao no ivoaka ny didy mahakasika ity raharaha ity raha no mafisy ny mpisolo vava ny Mikael Isatrany. Io moa zany ny mpiaro sy ny mpitsara ny surtout ny fampanoavana tsy maintsy misy kely foana hoe tsy vidividy-hevitra fa amin'ny ankapobeny ny zotra-pilaminana fitsarana dia ny zavatra tiako ambara zany tiako tenenina hoe miandry mpitonenitsika matoky ny fitsarantsika matoky ny fahendrin'ny fitsarantsika hoe amoaka didy hoe mifanaraka amin'ny etaetanay moa zava ho azy raha ny fanirianay za moa dia ho afaka ny dramatiako amisy satria zay tsy mahita sarza firy amin'le izy ary na raha ntsika teo ny débat fa matoky ny fitsarana zay dia miandry santsika amin'ny 17 ny didiny voaka 17 septembre. Andrasana araka izany ny toy ny ity raharaha ity. Vavao anivon'ny anjerimanontolo na ny université kosa miasimba ny fiarahamonina ahina ho potika sy rava ny toe-tsaina vokatry ny fifandrafiana sy ny fitsokotokona eo amin'ny sampianatra eny anivon'ny université ankehitriny. Samy teo ambony rehetra ka manjaka ny adipoko. Tsy maintsy alamina ny zavatra mba hisy ny antoka ho an'ny fandriam-pahalemana maratra eny amin'ny université ka antony molavolana ny tetikasa avana iarahan'ireo solon-tena isam-paritra eny amin'ny université. Andomiaratinina sy Mathieu Prince. Mampanay ary ratsendrika ny fiarahamonina eny amin'ny université na Antananarivo amin'izao fotoana izao. Manjaka ny adipoko sy ny fifandrafiana eo amin'ny samy mpianatra. Antony iray tsy mampisy fandriam-pahalemana eny an-toerana ankoatr'ireo fitokonana samihafa efa mahazatra fanaon'ireo mpianatra. Zavatra misy eo amin'ny université aloha izay tsy afenina amintsika fa misy ny fifandirana izay hoe tena mifanolotra tanteraka amin'izay hoe fandriam-pahalemana izay. Matetika ny olona rehefa miresaka dia hoe bourse foana ny olana amin'ny université izany hoe grevina bourse fa misy ihany koa ny fifandirana ara-poko. Raha tsy jery fotsiny tsika izao any amin'ny campus universitaire dia misy fifandirana be dia be eo anivon'ny foko aviatsy amin'ny ohatr'izao ny foko aviatsy izay miteraka hoe tsy fandriam-pahalemana izay. Misy ihany koa tsy fifanarana tsotro izao fanavakavana tsotro izao anivon'ny université izany hoe ao anatina rehefa misy ny hetsika karakaraina dia tsy asaina ny foko aviatsy tsy nasaina ny mpianatra aviatsy dia izay fanavakavana izay anisany tena tsy mampandroso ary izay indrindra no atonga anay hoe andaontsika hivondrona anatanteraka izao mouvement avana izao. Samy teo ambony ny mpianatra tsirairay ka antony tarika io faharavana sy fitotokotokony io raha ny fanamafisana ny mpianatra iray zanak'androy. Nje raha tsy tokony hisidira izao hoe le nahofatehialy iareo satria misy fikambanany maromaro mikambany le lasa tonga dia mitarikaly avao nje raha tsy hisidira mipaitsikinainay avao mpianatra iray satria fa misy clan ty dia izahay toa ty mifampiaro izahay toa ty mifampiaro le ho izay ty anto enampirisikahy hiditra agnaty mouvement havanay ao mba handrava zay tsy filaminany amin'izay mpianatry amin'ny université Antananarivo izay. Samy tsy magneky fa samby misy prestige agnaty ao le tsy magneky hoe zahay faritsy boaka izao le zahay manana ity lanja ay le zahay ka boaka izao prestige zany ty tena maro agnaty ao hoe le samby tsy magneky ka fa samby te ho ambony eo agnivo zay raha zay io. Tsy maintsy atao ny fomba rehetra izy tsy ny fandriam-pahalemana eny amin'ny université raha ny fanamafisana ka antony nangalana ny tetikasa avana. Iasa vitrany zany amin'ny alalan'ireo hetsika entina mifondronana ireo mpianatra rehetra tsy misy fanavahana. Activité anisan'ny tena ho ataonay voalohany indrindra aloha zany dia ny fanentanana ireo mpianatra tsirairay avy indrindra fa ireo avy ana foko maro samihafa avy any lavitra any ao anatin'ny université mba tena hivondrona dia hirahina dia betsaka ny activité ao anatin'izay hoe fanentanana izay anisan'izany zao le journée culturelle izay ho tanterahanay amin'ny le 20 izao dia izay ampifondronana an'izy ireo anaovanay ny hetsika mitabe ihany koa na ny dia izay arahan'ireo fatra rehetrarehetra ireo ary indrindra koa ny anatanterana izay hoe fanaovana akanjo mampiavaka ny foko tsirairay avy. No tanterahin'androany tetsy ankirahotra ny fivoriam-be nandrafetan'ireo laminasa ho atao fa mialabelarana momba ny hetsika ara-koltoraly ary ny fampivondronana ireo solon-tena isam-paritra izay samy nahatonga solon-tena avy nafanana indrindra ity tetikasa ity. Ny fanindrina andala tamin'izany ihany koa ny fifidianan'ireo izay andrafitra ny birao hitarika ny mouvement avana.
Oleo amin'izay tontolo ny fampianarana izay atrany dia resaka matetika eto amin'ny firenena ny filazana fa ny tanora no avy ny firenena kanefa misedra olana ny tanora malagasy amin'izao fotoana izao. Isan'ny mampivelatra amin'ny fianarana sy ny fitadiavana asa ny fifehezana ny teny vahiny ka mahatonga ny RMDM Analamanga hanolotra fampianarana maimaim-poana ho amin'izany. Fanadihadiana eo amin'ny sary sy ny tahiriny. Maonina ny mahita ny fahasahiran'ny ny ray aman-dreny amin'izao kanefa mba maniry ananjanaka ho tafita. Isan'ny lesoka eto amin'ny firenena ho an'ny tanora ny tsy fahaizana amin'ny teny vahiny ka ahafahana velatra kokoa amin'ny fitadiavana asa. Izany no antom-pisian'ny fampianarana teny vahiny maimaim-poana karakaray ny RMDM. Fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana firenena izany satria ny tanora no avy ny firenena hoy Pasteur Edouard Tsarame. Teny anglisy, teny frantsay, teny sinoa. Zay zany ny eritreretinay satria ny tanora no avy ny firenena araka ny fitenenantsika ka ny tanora antsika eto zany ho avy n'inona raha izao fomba entina politika ny fampianarana eto amintsika zao zany tanora antsika eto ho avy n'inona zany raha ny tanora no avy ny firenena ka zay tenenina hoe zahay mandray ny andraikitra tandrify anay amin'ny mampanabe anay amin'ny politika mitaiza ny tanora izahay amin'ny foto-kevitra mitaiza ny tanora koa izahay amin'ny fieritreretana ny ho aviny hoe io ny ho avinareo dia kan'izao dia ampianarinay ny tanora zany zay zavatra zay atoro azy zany zay. Ny faharoa dia mieritreritra koa izahay fa latsaka ambany loatra menatra isika zany raha ohatra ka mandreny feony avy any ivelana fa tetoa niveau antsika malagasy tsy zany teny zay ka tsy haiko hoe ny mpitondra ve malagasy sa tsy malagasy. Raha malagasy zany ny mpitondra dia ekeny ve zany niveau tetoa zay. Ankoatra ny fampianarana teny anglisy dia eo ihany koa ny fampiofanana arakasa hoy ny fanazavana atrany. Ahatra roa volana fampianarana raha ny fanazavana. Ary call center sy ny sisa. Mandritra ny roa volana izay formation apetraka izay mba hifampitsinjovana ny ankizy sahirana. Gratuit io ary ny tena marina tsapanay fa tena sahirana ny ray aman-dreny ampianatra ny zanany dia nataonay maimaim-poana io mandritra n'izay roa volana zay. Mpianatra 10 mahery no tonga soratra anarana momba izany androany. Efa milamina ihany koa ny fandaharam-potoana ho fiatrena ireo mpianatra ity fampianarana sy fampiofanana maimaim-poana ity. Amin'ity herinandro ity aloha zany dia miditra amin'ny ray mirava amin'ny telo dia miditra amin'ny telo mirava amin'ny dimy. Français sy anglais ny ataontsika mandritra ny herinandro. Manentana antsika zany mbola hisoratra anatry mbola afaka mandray anareo izay mandritra ny tababolana. Maimaim-poana tokoa ny fampianarana le information ny mpampianatra zany efa zatra raha fampianarana ny mpianatra tonga tamin'ny andao zao efa nisy 10 mahery. Tsy hanavahana loko politika ny fampianarana toy izao fa misokatra ho an'ny rehetra raha ny fanazavana atrany. Fa lafo vaovao afa-tanteraka kosa hiditra amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra isika tsy ho ela. Anisan'ny tena mampiferitra ny vahoaka malagasy ny fiakaran'ny vidim-piainana ao anatin'izany vanim-potoana izany. Isan'izany ny resaka vidim-bary izay foto-tsakafo. Raha ny fanadihadiana dia matetika miaina ny vidim-bary rehefa ny fidiran'ny mpianatra toy izao. Tamin'ity taona ity nefa dia mifanohitra amin'izany ny zava-misy satria dia nidangana ny vidin'ny vary. Fanadihadiana. Manodidina 700 ariary mihoatra aza ny kapoaka ny vary amin'izao. Milaza ho samy tsy misy mahalala ny tena antony mahatonga izany na ireo mpivarotra na ireo mpanjinjara eny na ireo mpamongady ihany koa. Any am-potony raha ny fanazavana no efa lasa lafo ka lasa tsy maintsy mampiakatra ihany koa izahay hoy ireo mpivarotra. Ho anay aloha le mpivarotra eto Anosy be izay aragaga be satria par rapport amin'ny isa-taona izy tena saoty be vidim-bary fa tsy ohatran'ny isa-taona tena ohatran'ny hoe tonga dia 300 isan-kilao misy an'izany misy ary dia izay moa tsy mahafantatra fa ny anay eto izay le maka dia tsy fantatra mihitsy ina mampisaoty ilay izy fa ny anay arakaraka ny masokarena ihany dia iny ny varotanay anazy amin'ny masinina. Ohatra hoe makalioka zao ny anay dia eny amin'ny masinina satria be da be masinina betsaka karazana masinina ty Anosy be Anosy zato fa vary gasy indray misy mitondra avy any Rivomamy dia raisinay amin'ny tomobile ty amin'ny parking any akanay azy tony midina ifotony mihitsy izany ny fanjakana satria any ny bazy mampalafo an'ilay izy any am-potony mihitsy mampalafo azy. Miteraka fatiantoka ho an'ireo mpivarotra sakafo masaka ny fiakaran'ny vidim-bary satria tsy afaka mampiakatra ny vidim-bary masaka izy ireo 2 ariary ny lovia iray hatramin'izay ka sarotra ny hampiakatra izany nefa koa tsy afaka mampiena ny fatrany izy ireo raha ny fanambarana nataon'ity mpivarotra vary iray ity.
za zao efa tamin'ny tsy haiko 2013 no faritra faharotrany hoe 2,10 dia zao tsika 2024 mbola zay ihany zao ny varotako 2,10 vao manonitra zany ianao nefa mividim-bary tamin'izany hafa mividianana azy teny an-tsena dia zao zany efa misonitra be tsy haiko hoe avy telo eny sa avy roa eny le vidiny eny an-tsena zay ihany ny takatry ny vidy fatrany aloha ny ezahanao vaina ihany nefa ianao raha vao dia diso hoe manao be tena kely dia lasa miova indray le olona tsy miverina intsony amiko zany tokony hoe raha hoe misonitra zao mividina zavatra ilaina andavanandro dia tetavana hevitra kosa hisondrotany karama dia amin'izay mifandandra le izy fa le izy anefa tsy mifandandra intsony efa lasa trop zany zay. Mila jerena akaiky ny vidin'ny tsolika raha ny fanazavana satria isan'ny antony mampitombo ny vidin'ny kapoakam-bary tokony hisy ihany koa ny fanarana maso akaiky eny amin'ireny mpivarotra ireny. Fahatonga ny miakatra dia mazava ho azy. Inona mampazava ho azy azy? Miakatra aloha ny solika voalohany aloha. Dia ny zavatra rehetrarehetra miakatra eto an-drenivohitra avy amina camion. Raha ohatra zao gasoil ohatra ataontsika hoe 2,5 millions tamin'ny nanao gasoil tamin'ny vary moramora. Aka ny vary io any ambanivohitra any. Amin'izao zany manome 5 millions na ohatraohatran'izany. Dia mazava ho azy zany miakatra automatika le vidin-javatra aty Antananarivo satria miakatra le frais de transport. Mpihinana tsy mihena satria sakafo hohaniny isan'andro ihany no hohaniny. Raha olona 5 izao ny ao an-trano dia raha ohatra hoe telo kapoaka fandrotsaka dia tsy maintsy izay foana fandrotsaka mba zany hoe lasa mifoha ny sabizy any amin'le fitadiavana an'le hividianana an'le telo kapoaka. Ohatr'izay le izy. Dia hoeto manana tokony hipetraka zany ho an'le tahirin'le olona tsy izy tsony satria lany makato amin'le kapoaka. Ohatr'izay zany efa mbela izy. Io zany na inona fahaizan'ny olona zany hoe tokany mitondra moa zany. Na inona fahaizan'ny olona mahay mitondra ao amin'ny filoham-pirenena zany na inona fahaizan'ny mitondra. Dia ratsy io solika ihany midina tsy midina ny vidin'ny zavatra ity amintsika satria avy amin'io ihany no mahatonga zavatra rehetra. Araka ny fanadihadiana natao dia efa nisy ihany fidinana an-tsehatra nataon'ireo tompon'andraikitra saingy mbola tsy nahitam-baolana izany hatreto. Vaovao ny fahasalamana ataova mamatotra ny rano ilain'ny vatana ny voa izy io ihany koa no manivana ny poizina tsiditra amin'ny vatantsika. Ny fitsaboana ny aretina efa misy ny tsy fanarahana ny toromarika avy amin'ireo mpitsabo na ny fanaovana dokotera tena ary ny tsy fitandremana ara-tsakafo no isan'ireo antony mahatonga ny aretin'ny voa izay mirongatra amin'izao fotoana izao. Aretina azo soroana ny aretin'ny voa raha ny fanadihadian'ny leva no menjanahary eo amin'ny sary sindratsariny ny aro-tanjona. Ny voa no manadin-dra amin'ireo pozina sy loto. Ny voa koa manampy amin'ny fitazomana fatran-drano ao amin'ny vatantsika. Tsy afaka manadio ny rano voa noho ny fiainan'ny fiasany na ny fahasimbany. Antony maro no mahatonga ny aretina voa, eo ny fihinanana fanafody tsy nahazoana lalana tamin'ireo mpitsabo, eo ihany koa ny avy amin'ny sakafo izay manam-pozina amin'ny vatana ka miteraka aretina maro toy ny goty sy aretin'ny vanitaolana ary ny calcul rénal. Fa eo indrindra koa ny fifohana sigara izay mitarika fahalameny voa ka tsy ahafahany manao ny asany araka ny tokony ho izy. Manaranaka ny aretin'ny voa, mety hoatrany amboaka koa dia efa misy ny tsy fahatomombana amin'ny voa. Insuffisance rénale dia ny tsy fahafahan'ny voantsika olombelona misivana an'ireo zavatra ao anatin'ny rà izay tsy ilana ny vatantsika intsony fa lasa mandeha mbola mikorina any amin'ny vatantsika any ihany. Maro dia maro ny antony mahatonga ny insuffisance rénale. Voalohany indrindra ny tosidra, hypertension artérielle, tosidra avy loatra, ny diabète. Ny diabète type 1 sy ny type 2. Ny cholestérol be loatra ao amin'ny vatantsika. Dia manarak'izay ny isan'ny antony insuffisance rénale ihany koa dia ny infection urinaire. Azo sorohan tsara nefa ny aretina voa amin'ny alalan'ny fitsaboana ny aretina izay efa mpahazo matetika mba hisorohana amin'ny fahasimbahan'ny voa. Manampy betsaka amin'ny fiasan'ny voa ny fanaovana fanatanjahantena sy ny fisotroana rano ara-dalàna ary fihinanana sakafo ara-pahasalamana. Eo ihany koa ny fanantonana mpitsabo raha misy tranga mampiahiahy mba hisoroana amin'ny fanaovana dokotera tena. Ny insuffisance rénale dia tsotra ny fitsaboana an'ireo aretina izay efa mety misy eo aminao eo na eo amin'ny vatantsika olombelona anankiray.
dia ny tsy fifohana sigara satria ny sigara dia fantatra fa ratsy ary indrindraindrindra tsy manao matavy be tsy manao tendakanina be satria ireny a dia fantatra fa ny olona matavy a sy ny olona mpifoka sigara dia bebe kokoa ny risque avoan'izy ireny amin'io insuffisance dia ny fisotroana rano ara-dalàna. Any Frantsa dia eo amin'ny ray faingo 4 ka hatramin'ny 2 faingo 5 tapitrisa ny olona mivoany aretin'ny voa izay anatin'ny dingana farany. Ho an'i Madagasikara manokana dia mbola tsy misy ny taremarika mazava 5 fantatra fa 300 marary no afaka manao dialyse no fahefa mividy raha sanatria tonga amin'izany dingana izany. Manodidina ny 3 ka hatramin'ny 4 ariary anoany manko ny fanaovana dialyse iray ary eo amin'ny 3 isan-kerinandro no anaovana izany. Vao ny trangam-piarahamonina kosa indray dia raikitra ny ady saritaka eo amina tompontrano iray sy ny fiangonana zandriny etsy namotana. Araka ny didim-pitsarana dia tsy maintsy mandoa onitra 3 tapitrisa ariary ny tompon'ny trano iray noho ny fanatsarana nataony fiangonana tamin'ny trano izay nofandy. Niteraka olana teo amin'ny rotonta izany ka niakatra fitsarana ny raharaha. Floria Andrianarivo eo amin'ny sary sy ny ratsariny Andry Rakotomalala. Tsy nahalofa trano fiangonana iray raha nanofa trano atao fiangonana Tetsinamotana. Izy kosa nefa fanatsarana ny trano nataon'ireo mpanofa. Niteraka dizadiza teo amin'ny rontota ny tsy fahaloavan'ny fiangonana ity hofatrano ity sy ny faneren'ny fitsarana ny tompontrano handohan'ny vola lan'ny fiangonana tamin'ny fanatsarana nataony tamin'ilay trano. Ka vola tany amin'ny banky nanovako an'ilay trano tato ipetrahako. Noho ny engagement fiangonana ka kon'ilay vola tamin'ny banky nisy fiangonana manofa trano fito taona taonko dia nomeny banky vola. Ny ala nefa izy tao anatin'ny herintaona mbola tokony misy fofatrano koa enitaona zany. Lasa indray izy niala rehefa niala izy tsy nanome préavis zareo fa zany indray nitondra ny ese teo tonga dia nalainy ny entany dia tsy nanome vola izy. Rehefa niakatra tany amin'ny fitsarana ilay izy ary zareo mahita tany fitsarana dia nitsindry lavo zay dia tonga dia navoaka ny didy dia zao ny faran'izao fanongorana zao. Tsy fivavahana so zany izy lasa resaka ohatran'ny resaka hoe tsindry lavo satria misy mpivavaka zareo zany ao amin'ny fitsarana dia mpivavaka zareo manao an'io tsindry lavo io. Io le ese io mpivavaka amin'ny zareo io. Io le rangato io mpivavaka amin'ny zareo malaza io ese hoe ese fotsiny. Dia lasa tena tsy manamarina mihitsy. Efa nisy ny fifanarahana nataon'ny Lotota, hoy kosa ny solotenan'ireo mpino teny an-toerana. Nanao négociation ny fiangonana dia tsy nanaiky izy. Nisy an'ireny confinement ireny dia niteny hoe ny atsasako ny fatrano no aloha dia tsy nanaiky izy. Efa natao daholo ny déroulement hoe eny raha fahalohanay izao tsy nety izy dia izay ny afaran'izy hoe any ambony tany amin'ny fitsarana dia izay efa mivoaka ny didy dia izay fotsiny. Tsisy afaka hoteneny fa izay fotsiny. Didy avy amin'ny fitsarana tompoko no biahan'ny fiangonana dia izay. Izy na mivafera ny fiangonana ny fitsarana dia manatanteraka didy fotsiny ireo tompona ndraiky ireo dia aty aloha izay tsy mahalala ineny izay efa misy efa misy tompona ndraikitra dia izay manatanteraka an'izay fotsiny. Nanaiky ny vola nangatahana taminy izay mitetina 3 tapitrisa ariary moa ny tompontrano ary nesorina avokoa ireo fitaovana sy izay rehetra nataon'ny fiangonana teo amin'ny tokotany izay nofainy. Izay ny amin'iny vaovao trangam-piarahamonina iny fa lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia namaly ny etaetan'ireo mponina teo amin'ny fokontany Ambohimarina izay ao anatin'ny commune Alakamisy ny Fenorivo ny ratsany Antokotiko Madagasikara ao an-toerana. Misedra fasairanana mantsy ny 700 n'ireo mponina rehefa tonga ny fiakaran'ny renirano-nandromba fanadihadiana eo amin'ny sary sy ny ratsariny Tahirina. Mampiferotraina ireo mponina ny fotoam-pahavaratra fotoana fiakaran'ny rano noho ny rotsakorana. Ity renirano-nandromba ity anefa dia isan'ny fivezivezen'ny mponina toy ireo tantsaha mamonjy raha maraina, ireo mpianatra mamonjy sekoly kanefa dia tsy misy lakana fiampitana azo antoka. Saika ny 700 n'ireo mponina eto Ambohimarina no mifamezivezy amin'ity renirano ity. Efa nisy ihany ireo lakana izay teto amin'ny tanàna fa nisy naka rano be tokoa ny rano eto rehefa fahavaratra ny andro ary rehefa hiditra n'izany fahavaratra izany moa isika. Mpamboly, mpiompy avy any Lafetimo, avy eto Ambohimarina, mpianatra avy eto Ambohimarina, mety mpianatra koa avy any Lakamisy, mpianatra koa avy any Votovorona ity. Sahirana raha mbola haka tomobily stationnement ery amin'ny Votovorona fa mba akaiky eto. Manoloana ny fitarainan'ny mponina dia nanolotra lakana anamorana sy analana ny fahasahiran'ny retim-ponina ireto ny Antokotimo eto Alakamisy Fenorivo. Ny farany herinandro teo no nanaovana ny fanolorana izany. Antenaina fa tsy hisy angalatra intsony ity lakakazo ity fa ho ampiasainy ireo tompon'andraikitra rehetra, ireo mpianatra, ireo tantsaha indrindra amin'izay fampiasana an'izay lakana izay eo amin'ny ranon'Andromba ato ambany ato.
dia afaliana ho an'ny antoko no manolotra an'izay miaraka amin'reto ekipa ireto miaraka aminay eto amin'izao fotoana izao. Dia maromaro ny asa sosialy izay efa nitanterahany antoko, toy izany ny fanomezana jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro amin'ny fokotany anankidimy teto amin'ny commune Alakamisy Fianarivy ity. Ny sitraka manokana an'izany ny secteur Merinarivo, ny sitraka an'izay Merinarivo ny sitraka an'izay manokana satria dia nitaraina satria fantatritsika nisy fotoana nisy dahalo nanafika teo Merinarivo teo dia tsy maintsy nampiny izy ireo tamin'izay jiro mandeha amin'izay herin'ny masoandro zay. Dia ataoko fa efa mazava tsara eny Merinarivo eny dia izay ny hetsika natao. Nisy hetsika ihany koa izay notanterahana niaraka tamin'ny tanora dia nikarakarana ny lalao ara-panatanjahantena toy ny baolina kitra teny amin'ny kianja ny Solandy, nanolorana an'ireo loka toy ny ondry, ny maillot sy ny baolina hoentina hanampiana an'ireo tanora ireo mba tsy donanam-poana ny tanora ankehitriny rahantsika mahalala ny zava-misy. Dia manarak'izay misitraka an'izay ihany koa Ambohimasina nahazo lakana tahaka izao. Natao ho andrehetra ity fitaovam-pitaterana ity, miantso amin'ny fikojakojana sy ny fanajana ny fananana iombonana kosa ny avy amin'ny antoko-timy. Ho an'ny tombontsom-bahoaka raha teo no ijoroan'ny antoko-timy ho iatrany ny fanazavana. Fa amin'izao kosa ny tontolo limozika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao satria dia nodimandry androany ifanaiky Rasolomahatratra mpitendry no sady mpiangaly ny gadona jazz. Voatsela fa ny zoma lasa teo mbola nanamarika ny fafito amin'ny telopolo taonaiky kanefa dia izao ndosy ny fahafatesana izao. Mpiara-nanorina sy mpandrindra ny tarika sorominal niaraka tamin'ny rahalainy Rasolomahatratra ifanaiky izay eto amin'ny MBS dia mampahery indrindra ny ankohonany sy ny fianakaviany ary ny mpakafy jazz rehetra. Vavoan'ny fanatanjahantena iray no iray no salanisa nisarahany Madagasikara sy Comore tamin'ny andro faharoa amin'ny fifanitsanana idirana ho an'ny CAN 2022. Laharana fahaefatra no misy ny ekipa pirenena malagasy ao amin'ny vondrona A misy azy. Tokony tsy hanakena fotsiny ny coach Roro ireo petit baolina kitra malagasy satria ny fitantana no misy lesoka eto amintsika ka miantraika amin'ny tsy fahombiazana ho an'ny ekipa izany hoy ny faneho-kevitra. Fanadiadina. Tsy vao izao no tojo faharesena ny ekipa pirenena malagasy raha ny taranja baolina kitra no resahana. Manoloana ny fifanitsanana ny adinan'ny CAN 2022 hilana fandiniana ny fanatanjahantena eto Madagasikara na avy amin'ireo tompon'andraikitra na avy amin'ny vahoaka mijery sy pity izany. Ny fanakianana no betsaka fa tsy misy fandraisana andraikitra avy amin'ny tsirairay. Lasa mifangaro koa ny amin'ny resaka bloc politika hoy ny pity kitra. Mpilalao gasy atao karazana tapimaso sisa ny andehanany any Afrika, any Europe sisa karazana. Mpametsiny ny farany isika mianakavy. Zay zavatra zay tsy dia akasitrahako loatra amin'ny resaka fitantanana eto Madagasikara fa tsy misy ny fitohizam-pahefana na continuité de l'État zany misy baiko ihany koa avy any amin'ny fédération mahatonga an'izay satria izy mitantana amin'izao fotoana izao. Izy mibaiko dia anjaran'le coach sisa no mifantana an'izay heveriny fa mahapety azy mety manana malalaka ihany koa zany izy mamela malalaka ny fédération na hoe jerevy zay mamety anao anatin'l'izy fa averiko tsara aza fangaro ny fanatanjahantena sy ny politika. Betsaka ange le olona tia handray anjara ao anatin'l'izy fa vao manahino fofofofona couleur dia tsy mandray anjara. Zay ange le tiako tenenina fa tsy hoe tsy fitiavako an'le mpitondry. Misy be dia be ny tia hanosika fa tsy tia handray anjara izy satria rianina ny eo ka izy zany ny zavatra tokony hoe elantsika manomboka zao. Dia mety ho gaga ianao hoe ozy ny olona hoe manozona ny président Kadejasy be tsy manozona ao anatin'l'izy fa mety nge mety andresy dia tafakatra. Zany hoe miaina mikisendrasendra sisa ny baolina kitra fa tsy tena le mifamatotra ao anatin'ny tena tontolon'ny fitiavana sy ny fametrahana an'lizy lahara-pahamena ao anatin'izay. Adsala ray no ray moa ny nisarahan'ny Madagasikara sy Comore tany Tunisie omaly. Raraka ny ekipa pirenena tokony tsy hovariana amin'ny mpilalao Barea taloha isika na ny ankehitriny fa tokony efa nomana sahady izay ho hisy olo-toerana an'ireo mpilalao ireo ho iatrany i Randrianirina Inas.
Vaovao avy etsy amin'ny commune Alasora kosa indray dia efa hatramin'ny ela no fahirano ny mponina etsy Alasora. Niezaka nitady vahaolana ihany ireo tompon'andraikitra teny antoerana ka isan'izany ny fitaterana sy ny fitsinjarana rano amin'ny alalan'ny fiarabe. Ankoatran'ny commune manatitra rano ihany koa ny Jirama saingy tsy maraka ny filana izany raha ny fanazavana fanadiady. Isan'ireo faritra fahirano eto Antananarivo i Alasora. Tsy misy rano mitete, mitatitra rano amin'ny alalan'ny fiara sy bonbonna ihany ny Jirama saingy tsy maraka ny filan'ny mponina izany. Indray mandeha isa-tapa-bolana ihany no mandalo ety ny fiaran'ny Jirama mizara rano fanazavana. Maraka fisarahana ny bonbonna commune tonga isan'andro otrany rano. Satria ny Jirama indray mandeha isa-tapa-bolana tonga. Dia izay nefa ny maro be izay manodidina eto amin'ny toerana misy anay ity. Ny ranon'ny pompe tsisy mandeha na ny any an-trano na ny borona fontaine. Misy izany nampijaly anay hatramin'izay. Izany hoe ny ilainay koa aloha izany dia ny fandehanan'ny rano ny anaty tokantrano tsirairay avy. Izany tena ilainay. Fa misaotra betsaka amin'ny commune aloha izay nomeny tomobila sy ny bonbonna sy misaotra amin'ny kolorano ihany koa. Izay aloha izany lamina sao izay hatramin'ny amin'izany commune ity mba mahazo rano daholo ilay mpanjifa. Satria ilay Jirama izany commande lainda na isa-tapa-bolana no manatatra dia mba misy amin'ny commune mba tonga isan'andro dia efa mba milamina izay. Dia nefa ilay divaitivisy maintsy bidon efa tsy zato mahety no milahatra dia zarazaraina zarazaraina ho an'ny Ankoatry ny Jirama dia manana fiara be itaterana rano koa ny commune. Miteraka fatiantoka ho an'ny commune nefa ny fitaomana ny rano fanazavany be ny tanàna ka ilaina ny vahaolana maharitra avy amin'ireo tompon'andraikitra. Napa-kevitra izahay teto amin'ny commune moa izany mividy an'iny camion iny nanomboka tamin'ny lakamisy izy iny ny asa. Dia rehefa natao izany ny tombatombana maro samihafa dia mila rano hatrany amin'ny 7 metatra toratelo isan'andro ireo fokotany ireo. Zay vao tena ampy zany ny famatsina. Iranana angambany aloha zao izy io vahaolana vonjomaiky. Ny vahaolana maharitra dia le fanamboarana an'ilay Sinibendrano. Dia eto zany dia manao antsoavo atsika rehetra ho an'ny tompon'andraikitra maro samihafa hoe aiza ho aiza ny fandraisana andraikitsika ny amin'ny fampanantenana ny vahoaka Alasora ny amin'ny fanamboarana ny Sinibendrano satria tena ilaina izy io ihany no vahaolana maharitra ahafahana miady amin'ity tsy fa. Raha ny vaovao farany moa dia misedra olana ny Jirama amin'ny famokarana jiro sy rano satria miditra anatin'ny haintany sika izao ka ritra ny rano. Miatraika amin'ny famokarana herinaratra sy rano ka antony manampitrotraka ny tsy fisian-drano eto Antananarivo sy ny manodidina. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa dia iady-hevitra mivantana ary voalohany ireo kandida roa matanjaka amin'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena any États-Unis dia Kamala Harris avy amin'ny antoko demokraty sy Donald Trump avy amin'ny antoko republikana. Any Philadelphia, Pennsylvania no anaovan'izy ireo ity seho mivantana amina fahitalavitra iray any antoerana ity. Fanadiadina. Fandarana andrasany maro ny ady-hevitra ataon'ireo kandida roa lehibe ifanenana amin'ny fifidianana filoham-pirenena any États-Unis any amin'ny Sivoraal orany antoerana rapitsy vao mangerana ratsy kosa raha eto amintsika eto Madagasikara samby ny fanatry tava iresaka i Kamala Harris avy amin'ny antoko demokraty sy Donald Trump avy amin'ny antoko republikana izay verivahana tamin'ny fampielezan-kevitra ary voafandrika tamin'ny raharaha tsy ara-dalàna. Mbola ao anatina fanampo amin'ny firotsako fidiana kosa Kamala Harris. Ahatra 7 minitra ity ady-hevitra mivantana ity izay toto-tsain'ny fahitalavitra IBC ao amin'ny National Constitution Center ao Philadelphia. Tsy tonga ho azy ny safidiana fanjakan'ny Pennsylvania satria sokajiana ho isan'ireo antsoina hoe swing state na état pivot izay hoe afaka madika ny rasa na ho an'ny demokraty na ho an'ny republikana. Misy fitsipika maromaro vitsivitsy napetraka ho an'ny roa nandritra ity fandaharana ity. Isan'izany famonona ny micro rehefa miteny ny kandida iray. Manana 2 minitra ny tsirairay amalina amin'ny fanontaniana. Tsy afaka mitondra na inona izy mianata fa dia penina. Kariny nandraisana an-tsoratra ary rano. Tsy misy afaka manatrika ity ady-hevitra ity ihany koa fa dia anjaran'ireo kandida roa ireo ihany
sy ireo mpanao gazety mianadahy metraka amin'ny fanontaniana andrasany maro ity fandaharana ity satria anampy amin'ny famaritana no avin'ny États-Unis. Anjaran'ny Kamala Harris sy Donald Trump mpandresy lahatra ireo mbola misalasala. Raha fantatra dia ity ihany ny fandaharana ady hevitra eo amin'ireto kandida ireto mialohan'ny fifidianana izay ataony 5 novambra ho avy izao. Tapitra ny fampahalalam-baovao antsika tokolasy toko vavy tamin'izao hariva izao mankasitraka anao nanaraka izany ny hatramin'ny farany. Ny fandaharana dinika avy hatrany no arahinao aoriana izao fampahalalam-baovao izao ka ho vahiny ny fanira zafy manantany ao anatin'izany i pasteur Edouard Tsarambe izay filoha-lefitry ny RMDM avy ao amin'ny faritany ny Toliara. Ny sampana fampahalalam-baovao kosa mametraka ny soavatsara tokolasy toko vavy.